Fararanon-danonana androany ho an'ny kaominina Sabotsy Namehana natomboka tamin'ny fitokanana fotodrafitrasa maromaro sy fametrahana vato fehizoro izany ary nofaranana tamin'ny fanomezana mari-boninahitra. Nahazo jiro ihany ny fokotany ambotry ny manga kaominina Sabotsy Namehana. Araka ny voalazan'ny ben'ny tanàna avitra Andriamosa mantsy dia io no fokotany ahitana fangatahana manorina betsaka indrindra ankehitriny ao an-toerana ka rariny sitsy ny fahatongavan'ny jiro toy izao. Tonga nitokana ny fotodrafitrasa rahateo ny praiminisitra lefitra Ajo Andreny Anarivelo misana ny fanajariana tany sy ny fampandrosoana sy ny tale jeneralin'ny Jiramamy. Nitota amin'ny fitokanana ny trano fidiovana sy fivoahana ao amin'ny fokotany Antsinanatsena ny lanonana. Nambaran'ireo tompona andraikitra tamin'izany fa zava-dehibe ny fotodrafitrasa toy itony ho an'ny toerana be mpivezivezy toy ny tsenan'ny Sabotsy. Taorian'izay dia napetraka ihany koa ny vato fehizoro ny Brown District ho an'ny avaradrano. Tsy mila mandeha lavitra intsony araka izany ny olona amin'ny fikarakarana taratasy. Niakatra teny amin'ny fokotany Namehana indray rehefa avy eo nitokana ny trano vaovao fisoratam-panambadiana. Raha nambaran'ny ben'ny tanàna dia maro amin'ireo mponina no safidy ny soratra tany an-toeran-kafa noho ny trano fisoratana teo aloha izay tsy zarizary. Fanolorana mari-boninahitra no nentina namaranana ny lanonana, ny roa nakarina commandeur, roa hafa officier de l'ordre national ary ny 5 chevalier. Ireo fotodrafitrasa nitokanana ireo ny totosa dia noho ny fiara-miasa teo amin'ny praiminisitra lefitra misana ny fanajariana ny tany sy ny fampandrosoana ary ny kaominina Sabotsy Namehana.